Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Mazava ny tenin'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika amin'ny fitsaboana vahiny ny raharaham-pirenena. Anjara malagasy mamany olana misy amin'ny firenena. Totosan-droa maraina ny fifampitsofan-drano teo amin'ny filohan'ny Afrikema teo aloha ny pastera Lalana Sendrahasina sy ny filoha vaovao ny pastera Iriko Ami Andriamahasoa. Eny anivon'ny fiarahamonina miamitombo hatrany ny fotoana fatapahan-jiro nefa ny faktura tsy mitsahatra miakatra. Velona ny fifamaliana sy ny disadisa any anatin'ny fiarahamonina. Vierolomanga Madagasikara, Nodimandro Omaly, Ira Tsimandrava Juliette, fantatra amin'ny maha izy akademisianina mikirakira ny teny malagasy. Vaovao iraisan'ny pirenena fombiazana no hitan'ny gouvernemanta siriana omaly tamin'ny famehezan'izy ireo ny faritry ny Kioma ao Alep. Voaroaka ny tafika turka sy ny siriana ny EI. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tany aofa atsony laharana 033 37 968 88. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Tena milay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook mahay maim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy raha vao mipoitra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook mahay maim-pony ianao dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook mahay maim-pony na tsy Facebook mahay maim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Et
mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa ao building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo ampita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana koa ho an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra fa ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa ny anomboantsika ny vaovao dia mazava ny tenin'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika amin'ny fitsabahan'ny vondrona afrikaina sy ny firenena mikambana amin'ny raharahatokantrano Madagasikara anjarany samy malagasy no mamahany olany fanadadiny Mikael Ramarola. Samy tsy nisy nanaiky ny fitsabahana nataon'ny vondrona afrikaina sy ny firenena mikambana amin'ny raharam-pirenena misy eto amintsika ny olon-tsotra nanontaniana androany. Tokony nisy ny fifampihaonana sy ny fifanantonana eo amin'ny samy mpanao politika sy ny vahoaka araka ny fanazavan'izy ireo. Ka ny problème atsika zany le firenena vahiny no mibaiko atsika dia atsika tsy manapidiny mihitsy dia majinika zany majinika ihany. Hitatsika le izy raha ohatra hoe miray saintsika reo mpanao politika be da be reo titena koa ny akamaroan'ireo. Ny problème atsika zany tokony tsika samy malagasy ihany naman'le problème satria atsika le raha le izy zany atsika gasy ihany zany tokony mamaso fa vahiny zany ohatrany hoe mpanolotsaina fotsiny zay hitako misy an'le problème eto amintsika zany dia zay. Tsika samitsika ihany mamany satria le firenena atsika ihany. Tsy norma satria nidirany eto amintsika tedavany tombontsoana ihany nidirany eto amintsika eto tsy miroso mihitsy le satria tsika samy madinika ihany tsoetsafiny eo amin'io. Firenena mahaleo teny i Madagasikara ka anjarany samy malagasy no mamany olana misy ao aminy araka ny fanazavan'ny filoha-hevitry ny antoko politika madio na ny APM. Matoa izy mahaleo tena dia tsy tokony hisy mihitsy zany firenena hafa hiditra ao anatin'izay raharaham-pirenena izay. Anjarany vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray no mifidy hoe ahoana no ataony raha ohatra izy ka te handray andraikitra amin'ny rafitra misy ao amin'ilay firenena misy anazy. Eto Madagasikara ohatrany somary hita mazava fa tsy maro pototra loatra le fiandrianam-pirenena amin'izay zavatra izay satria raha ataontsika hoe zao mikorotana ny Gabon malagasy ange zao tsy mandefa olona andeha andamina fanakorontanana ny Gabon nefa ny mahagaga dia korotana malagasy tonga teto Jean Ping tonga teto Leonardo Simao sy ny sisa ohatrany hoe karazana hoe fametrana fanaporofona zany fa ny malagasy ve zany dia tsy manana ny fahefana andamina ny fireneny amin'ny adatrano manokana. Tsy manana azo namosina kosa ny fitondrana matoa mety ataon'ny firenena vahiny kilalao toy izany hoy ny filohan'ny movement na ny antoko mihetsika ny olona manana viana ho an'ny Madagasikara. Tokony manana foto-kevitra mazava amahana ny olana eto amin'ny firenena ny mpitondra araka ny fanazavany. Any amin'ny firenekafa izy afaka mety manao an'izay fa eto Madagasikara izahay izay misehatra amin'ny raha politika dia mandahaka itsirano mihitsy izany fitsabahana mivantana amin'ny fitantanana firenena izany. Eo koa moa hoe matoa reny olona avy any ivelany ireny sa miteny an'izany dia tsy mahagaga fa mety ny mpitondra no mety ataon'ny kilalao, ny mpitondra mety ataon'ny fitaovana dia mazava ho azy fa samy teny an'izay tiany lazaina ny olona karazana vondron'olona na karazan'olona toy ireny izay mbola averiko sy amafisina fa tsy manana zo anao an'izany mihitsy ireo izay vondrona solotena miasa mpiasa-panjakana napetraky ny vondrona isan-karazany eto amin'ny firenena. Momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena malagasy, anjaran'ny vahoaka sy ny mpanao politika ao aminy no mamaritra ny lalana tokony izorany, indrindra raha ny fifidianana no resahina. Tsy anjaran'ny vondrona afrikaina no hanome lesona ny malagasy raha toa ka olana ara-politika tsy misy fiafarany no misy ao Afrika amin'izao fotoana izao. Ny olana farany ohatra dia nitranga ao Gabon izay mampifanolana ny Ali Bongo sy Jean Ping.
ity farany amin'ny mahafilohan'ny vondrona afrikanina teo aloha azy efa nanome lesona taty Madagasikara tamin'ilay hoe feu de route saingy izao nitondra ny firenena malagasy amin'izao misy azy amin'izao fotoana izao. Ankehitriny raha toa tsy mitsahatra ny mangataka ny anatanterahana ny fifidianana melon'ny fotoana ny malagasy sy ny mpanao politika dia ampanajana ny lalàna velona izany, ny lalam-panorenana indrindrandrindra. Ary ny antonana tanterahina izany fifidianana melon'ny fotoana izany dia mba tsy hahatongavan'ny firenena anaty kizy toy ny misy any Gabon amin'izao fotoana izao dia niady aorian'ny fifidianana rehefa avy nampijaliana nandritra ny efa taona ny vahoaka malagasy. Totosa androany maraina kosa ny fifampitsofandrano teo amin'ny filohan'ny FJKM teo alohan'ny pastera Lala Rasendrahasina sy ny filoha vaovao ny pastera Ami Andriamazo. Fanadidiny Boasa Rasanatso. Tontosan'ny maraina teo ny fifampitsofan-drano teo amin'ny filohan'ny FJKM teo aloha ny pastera Lala Rasendrahasina sy ny filoha vaovao ny pastera Irako Ami Andriamazo asy. Nandritra ny fotoam-bavaka no tanterahana tao amin'ny fobe FJKM tao Analakely no tanterahana izany. Ny filoha teo aloha nitsodrahan'ny mpandimby azy aleo alasa amin'ny andraikitra vaovao izay sahaniny. Ny filoha vaovao kosa nisaotra sy nitsodrahan'ny filoha teo aloha tamin'ny asa aman'andraikitra rehetra efa nataony. Tamin'ny piralahiana tanteraka no nanatotosana izany fifampitsofan-drano izany. Tsy aivina fa ny talata teo no efa totosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny Rotota. Na ny fifamindram-pahefana na ny fifampitsofan-drano teo amin'ny Rotota dia natao mangingina avokoa. Fantatra fa ny alahady 25 septambra ho avy izao no hitan'ny mpino FJKM rehetra ny filoha vaovao amin'ny alalan'ny fampompivavahana lehibe izay ho tanterahanao amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Efa manomboka kosa ny fanangonan-tsiny ho an'ny fahalalana maneho hevitra any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Sy ny manodidina ny iray alina no voangona nandritra ny fanangonan-tsiny izay nitanterahana tamin'ny sabotsy lasa teo. Fanadidiny Mioramanitra. Taorian'ny fanangonan-tsiny nataony sabotsy lasa teo Antananarivo renivohitra efa nanomboka ihany koa ioetsika any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera sy fitaovam-pifandraisana maro samihafa. Ankoatr'ireo avy eto an-drenivohitra, olom-pirenena maro avy amin'ny faritra manodidina Antananarivo ihany koa no tonga nanatevin-daharana nietsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra. Teo ny avy any Tsororo Mandidy sy ny manodidina. Efa mandeha ihany koa ny fanangonan-tsiny any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Organizena manomboka amin'ity androany ity ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra mba ahafahan'ny olom-pirenena rehetra satria raharahan'ny malagasy izy ity fa tsy raharahan'ny Antananarivo reny hiady aneho hevitra hanosy ny hanolotra ny engagement amin'izay hoe famerenana ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika izay. Amin'ity herinandro ity dia isy ny fivorena maro samihafa tsy maintsy ho tanterahany hetsika ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra hanapahakevitra hoe ohatry ny ahoana ny fomba ho atao ampisehoana amin'ny fitondram-panjakana ny hamaroan'ireo malagasy mitaky ny hamerenana ny fandrafetana ny lalàna mikasika ny serasera. Fa dia mampiomana zany fa dia tsy maintsy isy ny fampisehoana n'izay herintsika rehetra izay avy araka hampiakatra ny feontsika hamantara ny fitondram-panjakana fa ny malagasy rehetra no miady ho amin'izany fahalalahana maneho hevitra izany. Tsy tapitra hatreo ny hetsika fanangonan-tsiny ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra araka ny fanazavana. Izy ny fandaminana mikasika izany. Rivo dia mbola azontsika atao ka manomboka rampitso dia ho ampahafantarina antsika hoe aizavo ireo toerana ahafahan'ny olom-pirenena manao soni mety ho amin'ireo foibenina gazety na ny aino manjery mety izy ihany koa ny eny amin'ny fokotany fa io moa hiankina amin'ny hoe takiny ahoana ny fandaminana ho apetraka. Fahombiazana ho an'ny hetsika fahalalahana maneho hevitra ny fanangonan-tsiny nataony sabotsy lasa teo. Manaprofy izany fa samy mametraka ny lanjan'ny fahalalahana maneho hevitra ny ankamaroan'ny malagasy. Mbola isa hatrany ny fivoriana isan-karazany andrafetana ireo paikady rehetra hiadiana amin'ny lalàn'ny famoretana. Izany hetsika rehetra izany no atao dia mba hiverenan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny heviny ka tsy hampiatra io lalàna mamono ny fahalalahana maneho hevitra io. Amin'izay fotoana izay, hiveriny ifampidinika amin'ny latabatra boribory ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny serasera ka hampitovy ny heviny amin'ireo andinin'io lalàna vaovao io. Sarotra kosa ny atokony fitondrana ankehitriny amin'ny fomba fanaony eto amin'ny firenena araka ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny Antokotima Marka Ravalomanana nandritra ny fandalovany teny Andotapenaka io maraina io. Fanadidiny Lili Rabiata. Nampitandrina sy nanameloka ny fitondrana ankehitriny ny filohan'ny Antokotima io maraina io, milaza fa aza ny tany etsy Andotapenaka ka sainy ny fitondrana anaovana foto-drafitrasa. Tsy misy mahatantan-dalàna ny firenena raha ny fomba fiasan'ny fitondrana no jerena, hoy Marka Ravalomanana. Manapatra fahefana amin'ny sehatra rehetra, manao botongeriny amin'ny fananan'ny hafa, tsy mihaino ny fitarainan'ny hafa, tsy azo ahitsy amin'ny tsy mety ataony.
mampiasa ny fahefam-panjakana amin'ny tombontsoan'olombitsy, manao fampitahorana amin'ny madinika. Izany ny fomba fitondrana ny firenena ankehitriny hoy izy. Zao fitondrana vice-nisa manam-pahefana na ny leadership autorité minoritaire dia agressif amin'ny olona, manao ny intimidation, managadra ny olona, mampitahotra tany fa tsy zay misy ny tokony fitondrana firenena. Samy ny hevitra ny tena ny manana ny maizy azy nareo, ary samy manomana ny hoavinareo, ka dia jereo tsara fa tena tsy mety ho iaho. Mahita an'le camion be mivezivezy eto ajanona izy, dia mijanona izy, siky malala fomba baikiny azy, karamany azy. Rarany raha misy ny fitakiana fifidianana mialohan'ny fotoana ankehitriny, izy ireny izay manana ny maronisa. Tsy misy ahitana taratra ny mahatombo pahefana ny vahoaka ny fanapa-kevitry ny fitondrana hoy izy. So dia nareo rery manantena fa hoe manana ny fahefana eto Madagasikara, ny vahoaka ny tompon'ny fahefana. Izany mahatonga ny sasany laza hoe arosoa ary ny fifidianana hitantsika eo. Ary reto voaka maro be hitanareo tonga eto reto, liana ty hafantatra hoe tena misy marina ve ny tantandalana eto amin'ity firenena ity. Ianao aiza moa ny zavatra andeha eto, ireo mpandrara azy atsotsika hoe tongavy nareo mampiasa vola ty, izy any atoka eto Madagasikara, zao ny zavatra misy, izy any tokony fitondrana. Dia milaza ve nareo hoe namena vola 34 millions de dollars, manina raha mba asina transparence io, samy manana olona amin'ny FMI any antsika. Tsy midika hoina ny famatsim-bola sy ny fanampiana azon'ny Madagasikara avy amin'ny mpamatsy vola vahiny ireharehan'ny mpitondra ankehitriny araka ny fanazavany. Ny fampiarana ny tantandalana no lalany azona tombony amin'ireo famatsiana ireo hoy ity filoha teo aloha ity. Mampiaika peu kosa ny mponina ao Somamanina manoloana ny fitrandrana volamena ataon'ireo sinoa ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Mampiady ny mpiray tanindrazana izany araka ny fanazavany izy ireo. Fanadadiny onona saina. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ny Somamanina amin'izao fotoana izao. Jiolahy mitambaso ny tonga mandromba fananana ary tonga hatramin'ny famonoana raha ny fanazavana. Ny farany volana Aogositra lasa teo, lasa ny vola mitentina iray tapitrisa hoy ireo mponina avy any Somamanina. Tilavoloha zao izay commune Somamanina fa hatramina tongava sinoa zao dia nidaro zany miakatra tanàna ary mitifitra. Raha vao tafiditra ny trano izy dia tonga dia mamono olona mandoro tanety. Amin'iny herinandro izy zao vao nitifitra teo ambolo izy, ambolo Manjakarivo. Ka izy mamaky trano amin'ny alina ny dala. Tonga dia mamaky trano izy dia tonga dia mitifitra ny olona izay tratra ao an-trano. Vola lasa. Ka ny olona tsy afaka hiady aminy satria izy mitondra basy, ny olona kalipolona ao an-tranon'ny olona. Dia tsy afaka miady ianao fa tonga dia tifiriny dia masy ny vehivavy alainy ny vola izy lasa. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, mampitarain'ireo mponina any an-toerana ihany koa ny fametsi-fihetsena sy ny fitaka ataon'ireo teratany sinoa sy ireo mpombazy amin'ny fanaovany tsy ny taratasy amin'ny teny vahiny. Ohatra zany ianao mame fitaovana izy ohatra. Teo zao ohatra zao isan'ny eclipse. Dia misy fizarana solomaso. Mahay foana ty solomaso zarainy ity nefa nisy hoe amidy 500,000. Dia tsy fantatra hoe avaiza marina ty solomaso zarainy teo amin'ny commune ity zany. Dia avy eo nefa zay maka solomaso dia manana sy tatarty io sy ny aviny. Ina moa ny antony sy tatarty sy ny aviny io? Matoa tatarty sy ny avina misy dikany zay eo. Dia maty nefa dia le olona mpanohana makatoa le sinoa no manao ny tatarty io any. Hoe sy ny avy tatarty ity nareo zay mazoto sy ny anty. Misy ambadika izay. Izy tsy miteny hoe ino ty na ino ty fa tatarty sy ny avina fotsiny izy. Nefa na ao ambadika io avy eo misy tatarty mifehy hoe azoty any le olona zany anohy amin'ny fitrandrahany. Ny tsy fandriam-pahalemana, ny famitahana, fa eo ihany koa ny fampelezana tsao amin'ny fisian'ny mpikaramanady any an-toerana raha nambaran'ny filohan'ny vovonana fitiava-tanindrazana Somamanina. Tsao miely indray ihany izay ambara moa fa hoe amorona mercenaire zany ny mponinao entina hanafika ny sinoa. Zany nefa dia tsy misy zany. Olikendry anie Somamanina satria raha ny fiangontsiana izay natao nanomboka tamin'ny 20 juin zany hatramin'izao. Eo izy mbola mipetraka eo ihany izaho io. Ka tsy zany angamba ny tokony voizina satria misy fitenenana mihitsy hoe akoho ve ny vonoana dia efa maky malaina. Mbola isy ihany ange zany fitrorany vahoaka zany rehefa tadiavan'ny zareo satria ny fandeverana dia misy fetra ny any, misy fetrany foana ny fandeverana ka aiza dia rangitina loatra ny vahoaka. Mandry tsy lavoloha araka izany ireo mponina Somamanina. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana hijery akaiky ny fanafihana ataon'ireo jiolahy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana.
rehefa tsy hain'ny mpitondra ny fandaminana ny rarahany somamanina fa olana tokana anao rosin'ireo mponina ny fanalana ireo sonomanao ny fitrandrana ny antoerana mba ilaminany ny andavanandrom-piainany vahoaka ho somamanina tsy hijanona treo ny fitakiana izany araka ny fanazavana izy ireo hatrany hitoy hatrany ny hetsika isan-karazany mandra-pialan'ireo sinoa ao amin'ny taniny miariary ankehitriny ny fampanantenana pôkaty nataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy mialoha ary mandritra izao fitondrany izao miamitombo hatrany ny fotoana fahatapahan-jiro nefa ny faktura tsy mitsahatry ny miakatra fanadadiny ny Gaetan Andriatsilavo miteraka fifamaliana eo amin'ny samy mpiarabelona ny mpiray fonenana ny mpiasa sy ny mpampiasa ny ankohonana sy ny maro hafa ny fahatapahan-jiro lavareny eto amintsika ankehitriny ny jiro tapaka ny faktura miakatra ny vola miditra miena isan'ireo misedra izany olana izany ireto mpanao glasy ireto leranay zao tokony mamasaka indroa ay ao anatin'ny mety mikamairaina dia mamoaka indray zay ny any amin'ny ariva any dia manomboka mandray dia tokony mamasaka dia lasa indray mandeha fotsiny mamasaka ena ny anay ny glasy masaka zany dia tsy maharaka amin'ny kily dia lasa fahatiantoka nefa ny jirama vao may midangana be tsy mety le anina raha vao tapatapaka foana ny jiro anatin'le satria ny lasa ohatran'izay mpiasa no anina nefa le jiro no misy tapaka kely foana misy tapaka kely foana dia reo potikiro daholo ny glasy le jiro mihitsy zany tokony hoe mba le fahefan'ny olona zany mba ambany dia ambany nefa teto zao raha tapaka ny jiro vola alohanao nefa mitomby ihany fa tokony hoe mba iena zany le tsy ampitsony ny vola miditra ahafana mamatsiny ao an-tokantrano hoy kosa ity mpanao soudure miasa tena ity ny mpianatra nefa hiditra ny vidin'ny kahier sy ny fitaovan'ny mpianatra tsy mitsaha mitombo ny fahatapahan-jiro an-trano no antony izany raha ny fanazavany tena am'le nefa commande be da be manao commande dia jiro nefa tapaka ho any adiny raha eo dia tena mety tsy tavavoaka laza fahatapahan-jiro lava reny zay tena obe atsika majinika amin'izao raha ny zava-misy eto amintsika ny finiavan'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra maro analana ny olan'ny fahatapahan-jiro no tsy ampy tsy misy fahavononana hiala amin'ny telestazy anomezana fahafampony mpanjifa aseho ny ireo tompon'andraikitra mijanona ho resaka ambony latabatra sy fampanantenana fotsiny ihany izany ho an'ny mpampianatra mpikaroka miantsehatra amin'ny fanadihadiana sy ny famokarana herinaratra manana renirano maro isika eto Madagasikara ahafana mamokatra herinaratra mihoatra izay ilaina 7800 mégawatts ny potentiel ny hydroélectricité eto amintsika eto Madagasikara izay hoe manana hatrany avaratra ka hatrany atsimo zany misy chute d'eau ary misy renirano ny efa voatrandraka hatreto dia any amin'ny 150 na 200 mégawatt latsaka zany hoe mbola betsaka mihitsy zany no toerana tokony hotrandrahana manam-porofo izany fa ny finiavana many olona ny fahatapahan'ny jiro no tsy ampy fa enombenombeny amin'ireo fiarahamonimpirenena sy ireo mpiarany zon'ny mpanjifa ny hoe sao very finanana ny mpitondra ka tsy manolotra vahaolana maharitra manoloana ny delestazy aleon'izy ireo miara-miasa amin'ny orinasa vahiny mandany solika mampiditra fantiantoka ny fanjakana malagasy ary mampitaraina ny mponina nefa izany ankehitriny ambety tenin'ny filoham-pirenena hatr'izay ny famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro volana vitsy no nomeny hamahana izany saingy hatramin'izao tsy misy fiovana izany vao maika mihamafy maika amin'izao fotoana zao dia le hoe ahoana ny resaka delestage za koa dia milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo amoa dia le telo voalaza koatran'izao tsy telo taona kosa aloha e fandeha ataoko eo ny telo volana eo telo volana na mihoatra kely dia hovovahako resaka delestage manerana telo na enim-bolana ary farafatarany hatreto aloha fampanantenana pôkato no nataony filoha io tsy ny fahatapahan-jiro ihany anefa tsy misy tanteraka avokoa ny fampanantenana rehetra nataony tamin'ny vahoaka malagasy raha izany no mitoy azo lazaina fa androso araka ny tokony ho izy ve i Madagasikara mbola hanana fatokisana amin'ny mpitondra ve ny vahoaka malagasy izay efa miaina amin'ny fanitrana sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondra ary ny fanaraoraotam-pahefana amin'izao fotoana izao sarotra ny ilaza fa ilamina ny tany sy firenena raha toka ny mpitondra ny manao izay tiany atao ary tsy mahafehy akory ny olona eo ambany fifehezany
iverenantsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao androany ny fandraisan'ireo mpizahatany vahiny ny Eclipse nitranga ny herinandro lasa teo. Isan'ny nahazo tombony tamin'izany ihany koa moa ireo misehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahatany. Isan'izany Madagascar Air Tours. Fanadidiny Michela Ranarjona. Tsy ny malagasy irery ihany no liana tamin'ny tako masoandro 2024 teto Madagasikara, fa liana tamin'izany ihany koa ireo mpizahatany vahiny. Mpizahatany japonais maromaro no nentin'ny Madagascar Air Tour nijery ny tako masoandro ny herinandro lasa teo. Tombony homan'ireo mpizahatany izany saingy tombony ihany koa ho an'ireo mpisehatra eo amin'izay tontolo ny fizahatany izay raha ny fanazavana azo. Nijery eclipse solaire zany tsika satria araka ny fantatritsika zany fa mandalo eto amintsika le eclipse solaire zany dia io malaza be eraky ny tontolo izao io ho an'ny olona rehetra mpandalina ny astronomie zany. Araka mampaha-tour opérateur anay satria Madagascar Air Tour sady tour opérateur ny agence de voyage dia le asanay le mampaha-tour opérateur nay no mitondra anay vahiny zany hijery an'le eclipse solaire. Dia izay no fomba fanamarihana azy satria tsy na dia ny zavatra tsara tiana tenena angambany hoe raha le vahiny miaraka amintsika eto zao eto Karafantsika dia japonais le izy fa toeran-kafa hafa. Angambany tsara tiana marihana hoe raha fa misy mpizahatany dia tsy mitovy akory ny zavatra mahaliana anazy fa reto vahintsika reto zany no mahaliana anazy manokana dia ny eclipse. Avy eo izy afaka mijery zavatra mahaliana anazy hafa mety hitany koa zany eo Karafantsika satria tsika dia Karafantsika dia mety mahita zany izy le miriany koa ohatra dia mijery koa izy fa ny tena andehanany fotodiany dia tena resaka eclipse. Dia ny zavatra hoe tanjona angambany dia hoe ampisehoana hoe misy zavatra be dia be azo atao atỳ Madagasikara tsy hijery le miriany fotsiny fa satria misy eclipse dia tena hoe andao varotana koa ny eclipse dia mizaha ny eclipse koa zany le vahiny. Teto Ankarafantsika no nitondran'izy ireo ireto mpizahatany japonais ireto. Fa ankoatra azy, ireo mpizahatany vahiny maro ihany koa ny tonga ny farimbony nijery an'izay tako masoandro izay. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana, afa-po izy ireo ary nisafidy manokana ny toerana ary manararaotra ihany koa manao fizahatany eto Madagasikara. Alors tout d'abord nous sommes très contents d'être ici parce que c'est fa zahay tonga eto satria tsara ilay toerana indrindra fa ilay canyon. Nisafidy ity toerana ity zahay satria lalana ihany mandalo eto Madagasikara izahay dia nivily teto. Io ihany koa moa hoe mandalo eto ilay eclipse. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu? En fait c'est un petit peu sur notre vacances ici et j'adore ce pays. Vacances moa no ataonay aty. Nanararoatra nijery ilay eclipse, fotoana iray tsy tokony ho andalovana fotsiny ity eclipse ity raha ny hevitro. Mahafinaritra ihany koa ny mijery azy, indrindra ho anay mpizahatany. Manam-pahaizana manokana mahakasika ny tako masoandro ny iray tamin'ireo mpizahatany japonais niaraka tamin'ny Madagascar Air Tour ireto. Tsy nisy nampiavaka manokana ny tako masoandro teto amintsika raha ny fanazavany. Ny safidy manokana ny Madagasikara izany tsy noho ny resaka eclipse ihany fa te hijery koa izy ny zava-maniry sy ny biby ary indrindrindrindra te hifandray akaiky amin'le malagasy. Somary semban-drahona kely zany tamin'ny fotoana ny andrasana an'le tena fifandriany volana sy ny masoandro na zany naty zany nahazo sary ihany ary afaka nijery zavatra na dia nisan'le rahona ary dia nahafa-po ny vokatr'le fakalana sary sy le fanadihadiana natao aty ary mbola hanampy an'izay fahafa-po izay ny fahitana ny karazan-javatra hafa any amin'ny toerana izay mbola aleto Madagasikara. Amin'ny taona ho avy zany volana février eo amin'ny taona ho avy any Chili sy Argentine misy onajiki kan desu ka? Dia Angola koa. 部分食最初から最後までが3時間35分45秒 Araka izany tako masoandro maromaro no hitranga atsoatsy tsy eto amintsika fa any amin'ireo firenenkafa no ahitana izany afaka 10 taona indray ny tako masoandro no andalo eto Madagasikara. Raha tsy ahivana raha ny teto Ankarafantsika manokana tamin'ny 12 ora sasany no nanomboka ny tako masoandro, tamin'ny 12 ora mahery no nahatratra ny 80 isanjato izany, ora iray taorian'izay kosa no feno zato isanjato.
Circuit Canyon iray amin'ireo toerana tsy dian'ny mpizahatany betsaka indrindra rehefa mandalo any Ankarafantsika tafiditra ao anatin'ny faritry ny Parc National Ankarafantsika. Fanadininy Michel Arana ary John Najana. Io toerana io no antsoina hoe canyon, toerana iray isan'ny mahasarika mpizahatany indrindra rehefa mandalo eto Ankarafantsika. Raha atao ny katsikajy tsotsotra 10 kilometatra miala ny Ankarafantsika no misy azy. Raha ny fanadinana atao tahaka izao ny fanazavan'ireo guide mahakasika ity canyon ity. Araka ny hitantsika zao zany le atao aorianantsika le formation géologique le antsoina hoe résultat na érosion zany, érosion en régression no malaza azy kokoa satria le eo amin'ny évolution zany miembotra le izy zany. Araka ny tazantsika zao dia any amin'ny taona maromaro zany mety atahorana hitsaka any aorianantsika ato zany le fitarana zao. Raha ny anarany zany, raha ny anarany zany dia izy no antsoina hoe canyon, fa raha le forme na le endrika misy hitantsika dia tsy dia mahavoafehy an'izay antsoina hoe canyon zay satria ny canyon dia ny rano no manimba an'ilay tany en permanence ao anatiny ao. Fa ity zany no azo lazaina hoe ravin ngamba zany malaza azy kokoa satria lavaka ngeza be le izy dia maina ny ao anatiny, fa amin'ny fotoanany fotoam-pahavaratra zany izy no misy an'le évolution miaraka amin'ny effet éolienne na ny rivotra sy ny eau de ruissellement aorianan'ny fotoam-pahavaratra. Araka izany, iray amin'ireo azo lazaina ho vakoka ara-boajanahary tsy namboarina ny canyon. Vokatry ny zavaboary no nahatonga azy tahaka izao araka ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny faritry ny Parc National Ankarafantsika no misy ny canyon. Voary ny toerana ary mahasarika mpizahatany betsaka. Mahakasika ny fizahantany, izy zany anisan'ny hoe tafiditra ao anatin'ilay antsointsika malagasy azy moa zany le formation le hoe stalagmite, le endrika marangidrangitra ohatran'ireny dia misy filaza azy amin'ny teny malagasy hoe tsingy. Dia ity zany azo lazaina hoe tsingy fa le fomba fisehony sy le formation no samy hafa. Raha ahitana tsingy de Bemara any amin'ny faritra atsimo andrefana zany io dia hafa kokoa le formation. Fa ity tena hoe purement le résultat na érosion dia teo koa le fisian'le fiakaran'ny ranomasina tany amin'ny taona maro dia miembotra dia namela déposé Dimanto ohatran'izay. Dia ny fizahantany anisan'ny tena malaza ary mampiavaka ny Ankarafantsika ihany koa io paysage io satria be dia be ny olona liana teo tonga aty Ankarafantsika mahita an'io endrika io. Misy tsingy ihany koa any amin'ny faritra varatra any Digoa fa hafahafa kokoa ny azy satria ny azy misy an'le rano araka an'le voalaza teo. Ankoatry ny fitsidiana ny canyon, isan'ny mampiavaka ny Ankarafantsika ihany koa ireo karazana vorona maro hita ao an-toerana. Raha tsy ahivina, amin'ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy an'Antananarivo amin'ny Mahajanga no misy ity alan-javamboary ity. Izany hoe 500 miala an'Antananarivo ary 12 kilometatra atsimon'ny Mahajanga. Iverenana kely ny tontolon'ny serasera, manay amin'ny fanalana maneho hevitra avokoa moa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadininy arahan'ny Cool TV FM sy ny agence capsule ny 430 isan-jaton'ireo olona nanaovana fanadidina dia tsy manaiky amin'ny fanagejana amin'ny fanehoan-kevitra io avokoa. Fanadidiny zo Rakotondrina. Mitohy ary tsy mitsahatra ny fanehoan-kevitra maro samihafa momba ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara manoloana ny fandaniana ilay lalàna amin'ny feny serasera. Tsy mijanona eo amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny asa fanaovan-gazety ny tsy fankatoavana ny lalàna amin'ny feny serasera izay feno teritery. Nanao fanadihadiana teny anivon'ny olom-pirenena ny agence capsule izay iaraha-miasa amin'ny Cool TV FM ny faha-30 volana Aogositra ka hatramin'ny voalohan'ny volana Septambra lasa teo. Fanontaniana napetraka tamin'izany ny hoe tsy mampaninona anao ve ny ho voageja amin'ny fanehoan-kevitra. Olona 700 mihoatra ny 12 taona no nametrahana ny fanontaniana. Ny 12 isan-jaton'izy ireo no namaly fa tsy mampaninona satria tokony indraindraina ny mpitondra. Ny 13 isan-jato tsy manaiky satria tsy maintsy ampahafantarina ny mpitondra ny zava-misy. Ary ny 17 isan-jato no nilaza fa tsy mampaninona satria na miteny na tsy miteny ny mpitondra efa tsy miaino. Ho an'ny mpanao gazety Njakandriana Vonsoa izay nanome ny heviny momba ity valim-panadihadiana ity, midika io antotanisa io fa maro amin'ny olom-pirenena malagasy
no tsy manaiky ny endrika fanampianam-bava ka sain'ny mpitondra atao indrindra manoloana ilay lalàna amin'ny feno serasera feno teritery. Ny tokony ataontsika zany dia manainga ny olom-pirenena mba hanaraka akaiky foana ny toetra ra-pirenena fa ny dikan'ity le 7 isanjato ity le hoe tsy maninona na miteny na tsy miteny satria ny mpitondra efa tsy mieno dia ny dikan'izay ohatrany hoe ataovy izay ataonareo fitondram-panjakanao fa izay vahoaka tsy rarainay izay ataonareo na angalatra nareo na hanao asa soanareo dia manjary tsy mety amintsika olom-pirenena zany ny maneho hevitra tahaka an'izay fa ny tokony atao dia arahantsika isan'andro mijery gazety tsika mihaino radio mijery télévision mijery any amin'ny internet rehetra eny izay henoina vaovao hoe inona natao mpitondra androany inona ny zavatra miafina androany inona ny tokony atao fa tsy avelantsika izy hanao izay tiany ataony eo na mitokana izy na mitokana milaza izy fa misy asa vita dia tsara ho fantatra zany hoe nanahoana le asa vita milaza indray vaovao fa hoe nisy détournement taria dia tsara ho fantatritsika zany hoe fa ahoana izay manaiky ahoana ny firenena natao ohatran'izany. Ho an'ity mpanao gazety ity izay efa maherin'ny 30 taona teo amin'ny asa fanaovan-gazety tsy mety ihany koa ny toe-tsaina tsy miraharaha amin'ny toe-javatra tahaka izao ary ao anatin'ny demokrasia isika ka tsy mifanaraka amin'izany toe-tsaina izany intsony ny fanindraindrana mpitondra indrindra amin'ny resaka fanehoan-kevitra tahaka izao. Dia mbola misy miteny hoe tsy mampanimona satria tokony indraindraina ny mpitondra zany kosa angamba tsy dia tsika ty amin'ny tany mandaran'ny demokrasia ny manindraindra azo atao manindraindra fa azo atao ihany koa ny mitsikera fa kely moa le isanjaton'io zany le hoe tsy maintsy manompo mpitondra tsika 20 isanjato fotsiny amin'le sondage fa ny hevitra tiako resahana atao anatin'ity dia naiza zany amin'ny sehatra rehetra na eo anivon'ny sehatra resam-pirenena na ny olom-pirenena tsotra dia nitovy ny hevitra amin'ny hoe misy fanangejana zany mahazo amin'ny fanehoan-kevitra ankehitriny. Ny olana mantsy amintsika mpanao gazety dia averina ihany fa rehefa manao an'ireny mamoaka manao investigation tsika dia mahita loharanom-baovao amina fanotokodonam-bola sy amin'ny hoe fanondranana entana fanondranana re-pirenena makany ivelany dia reny raisin'ny mpitondra ho fanosora-potaka na hoe miditra amin'ny vie privé dia tsika no miantoka ainga ao anatin'izay lasa ampiakarin'ny fitsarana tsika voasazy. Raha atao indray mijery tsy mijanona eo amin'ny mpanohitra ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena maro ihany ny fandavana ny fanagejana sy ny fanampenam-bava ataony mpitondra amin'ny alalan'ilay lalàna amin'ny feno serasera tamin'ny alalan'ity fanadiadiana ny arahan'ny agence capsule sy ny Kolo TV FM ity efa maro ny olom-pirenena tonga saina fa ilainy eo amin'ny tany demokratika ny fahalalahany fanehoan-kevitra fahalalahana fototra izany ka tokony harovana mafy dia mafy tahaka ny anak'Andriamaso. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa dia mampiavaka ny firenena tsirairay avy ny kolotsaina sy ny vakoka ao aminy endrika maro no ahafahana maneho izany manerana n'izao tontolo izao ny hira ny dihy ny fomba amam-panao ny kanto sy ny maro hafa fa eo ihany koa ny hosodokina ny peinture ka ny manana mpanakanto manana ny maizy azy isika tsy ny malagasy irery ihany nefa no misy ity mpanakanto manana n'izay mpanakanto izany fa misy koa ny vahiny izay vahiny teratany Sinoa peintre kanina efa nonina sy monina teto amintsika nandritra ny 70 taona fa nampanazavana. Izy io dia Sinoa nefa naka ny eny efa mipetraka teto Madagasikara izany efa taona maro dia tiany manao zavatra momba ny malagasy rehetra zany tena tiany eny dia zay ny tena tanjony. Izay zao hatramin'ny farany teo zao dia niparticiper zay zany ny exposition zay ny nataon'ny ambassade de Madagascar amin'ny Maurice dia niparticiper an'izay zany zay farany teo zany tamin'ny herinandro lasiny dia nandroso be mihitsy ilay izy dia tsy izanona teo akory zay fa dia miezaka ny ampanao an'izay ampandroso ny ampiseho an'izao tontolo izao zany hoe inona ny tena ara-malagasy fa tsy hoe vita gasy akory dia rasy fa vita gasy tena tsara. Verolomanga Madagasikara Nodimandro Maly Ratsimandrava Juliette ny fikarakarana ny teny malagasy moa ny fahafantarana azy ary efa 10 efitra teo anivon'ny Akademia Malagasy ny tenany fanadadiny mianta Randrianevo.
Nodimandro Maly Ratsimandrava Juliette fantatra maro amin'ny mahafiloha-hevitra azy teo anivon'ny Akademia Malagasy. Anisany nanome lanja sy nanandratra ny teny Malagasy izy teto an-toerana ka hatrany ivelany. Izy izay mpikambana tao amin'ny Akademia Afrikanina ny teny. Ratsahivy natao riny fianarana nataony tamin'ny ambaratonga ambony momba ny lettre classique sy bibliothéconomie tany Toliara. Nitazona amin'ny Bibliothèque nationale izy ny taona 1770 ary efa taleny centre de formation et de documentation scientifique et technique ihany koa. Ny taona 1770 no nanomboka niditra mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy i Ratsimandrava Juliette. Fanabeazana famolavolana arak-bolana, famoahana voambolana, nanamarika azy ny fanomezana lanja hatrany ny kolontsaina malagasy. Isy moa dia efa fantatrareo hoe mikasika hoe amin'ny akademia zany a izay raha ny asa tao amin'ilay sikajy voalohany araka tamin'ny vady fa ny teto amin'ny rariasina moa dia izy name ataoko hoe name lanja ary name vahana mandrakariva zany ny zavatra rehetra mikasika ny kolontsaina, ny kanto zany, ary izy nataoko hoe napirisika sy ny tena nanampy be da be zany ny artiste. Nanazava ny tantaran'ny teny Malagasy ity olo-manga ity nandritra ny fanadihadiana nataon'ny Kolo TV tamin'ny fandaharana Lalino ny 12 ny volana Jolay 2024 Ratsahivina. Raintsika ny ampahany amin'izany. Fantatry ny tanora maro satria ny mpianatra teny Ankatso ara dia tsy mahafantatra ny fisiany hoe boky firaketana ny zavatra Malagasy izay vita print tamin'ny taona 770 dia tonga aty amin'ny taonjato fa 220 ny Akademia Malagasy tamin'ny taona 5 namoaka ny rakibolana rakim-pahalalana amin'ny Akademia io zany izay dictionnaire encyclopédique faharoa amin'ny teny Malagasy manontolo zany. Any Ambatomalaza kosa no aterina hanofo mangatsikany. Ny ekipan'ny Kolo TV FM rehetra dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Etsika iray goavana no hanaovana tsiaro an'ny Omgi izay mpanoratra no sady mpihira ao amin'ny tarika ny Aingy. Fifananana asa soratra sy etsika maro iarahana amin'ireo artista malaza manerana ny nosy fanadadiana Mikael Ramarona. Artista maro ny ara-farimbo nanatotosa ny tsiaro an'ny Omgi, mpanoratra no sady mpihira tao amin'ny tarika ny Aingy. Ny 12 ny volana Oktobra izao ao amin'ny Coliseum. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra, nisy savidy manokana tamin'ireo mpanakanto hiakatra an-tsehatra amin'izany ary manana ny lazana manerina ny nosy izy ireo. Amin'ny maha-mpanakanto an'ny Omgi sy mpanoratra zokiny azy tao amin'ny faribolana sanatra, isy ny fifaninanana asa soratra mialohan'ny fampisehoana izay tafiditra amin'ny tsiaro hatrany. Ankoatran'ilay mampihira zany mampanoratra azy dia tena nanao hetsika be mihitsy ampitiavana n'olona ny literatura malagasy amin'ny alalan'ny soratra. Ny tononkalo moa zany no tena nanavanana azy. Noho izany indrindrindrindra dia niantso anay ty fikambanana ity mba hisino ny fiara-miasa amin'izay resaka hoe soratra izay. Ka izy zany fifaninanana atao. Ka ny fifaninanana atao dia fifaninanana tononkalo sy fifaninanana riankalo. Dia riankalo moa zany endrika soratra vaovao mivoaka tamin'izao vanim-potoana izao izay efa misy mpanoratra be lehibe manao azy. Ny tononkalo dia tena nanavanana ny Omgi izay dia eo indrindrindrindra zany no aseho izay fitiavana azy zay. Maro ny efa olona setraina, hoy kosa ny filohan'ny tarika ny Aingy niarahana tamin'ny Omgi. Saingana eo ary ny nahalasana azy, tafiditra tamin'ny tenin'ny mpanakanto nodimandry ity ihany koa ny tokony tsy ho kivy amin'ny asa tao ka hanohitra ny fihirana. Fangatahany vahoaka mpankafy rehetra ny tarika ny tanterahana raha ny fanazavana hatrany. Dia hoy izay hoe tsisy antony izay tokony hanajanonana na hanakana anay hanao an'izay tsiaro izay. Hanakana antsika moa izany maromarona koa satria io tsiaro io tsy antarika ny Aingy irery ihany fa indrindrandrindra ho antsika vahoaka malagasy izay nahatsapa fa mila tsiarovana ireo mamina velan'ny Omgi satria izany Omgi izany dia antenaina fa tena nametraka zavatra izay tsy maty vonoina ao am-pony tsirairay avy. Mety ho kely io, mety ho lehibe io fa tena nametraka izy ary rariny sitsiny ny vahoaka raha iteny azy hoe andrareziny kanto olo-mangany firenena. Isy ihany koa manomboka ny voalohan'ny volana Oktobra izao hatramin'ny 15 ny volana Oktobra ny fampiratiana asa soratra sy ny sary samihafa
nahafantarina ity mpanakanto ity no sady mpanoratra. Ny faha-efatra ny volana novambra izao kosa no hamaranana ny tsiaro etsika izay ho karakarain'ny fikambanana veto. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia fahombiazana no hitan'ny gouvernemanta siriana omaly tamin'ny nahafehezan'izy ireo ny faritra Kyumlo ao Alep. Voarokan'ny tafika turka sy ny tafika siriana moa ny EI na ny État islamika. Fa ny adadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Voafehin'ny siriana omaly ny tanàna itoeran'ireo mpanohitra Sipkium ao Alep raha ny tatitry ny OSDH na ny mpanaramaso ny zon'olombelona ao Siria. Noravan'ny tafika turka sy ny mpikium siriana ihany koa ireo jihadista avy amin'ny fianjakana islamika atao avaratry Siria. Ho an'ity rafitra mpanaramaso ny zon'olombelona ity, ny faravan'ny tanàna eo anelanelan'ny Sajour sy Al-Ray dia midika fa tapaka tanteraka ny fifandraisan'ny vondrona islamika amin'ny tontolo manodidina sy ny firenena ivelany. Omaly dia efa nanomboka nandray an-tanana ny fifehezana sy fanaraha-maso ny faritra manakaiky ny toby miaramila ny tafika siriana sy ny mpiara-miombona antoka aminy ary nanadio ireo takaitra navelan'ny mpampiorohoro. Raha tsy ahivina, ny faran'ny volana aogositra no nanombohan'ny tafika turka ny fampandritany eo amin'ny faritra avaratry Siria, iadina amin'ireo jihadista sy ny vondrona islamika ary adivana ihany koa amin'ireo milisy na mpikara-manady mifandray amin'ny antoko kurde siriana miady amin'ny jihadista ihany koa izay tohanan'ny États-Unis. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mazava ny tenin'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika amin'ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha tokantranon'i Madagasikara. Anjaran'ny samy malagasy no mamahan'ny olana misy ao amin'ny fireneny. Totosa androany maraina kosa ny fifampitsofandrano teo amin'ny filohan'ny FJKM teo aloha sy ny filoha vaovao. Very olomangy Madagasikara no Domandry Omaly raha tsy mandrava Juliette. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako manome fotoananao amin'ny manaraka indray soava-miona tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, trice en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.